manona aminareo ny fahasoavan'ny tompo ry havana. Romanina toko fahafolo. Romanina toko fahafolo ny andininy fa fito ambin'ny folo. Romanina toko fahafolo ny andininy fa fito ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy, koa ny finoana dia avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny kosa avy amin'ny teny Kristy. Indray mandeha indray hoe ry havana, koa ny finoana dia avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny kosa avy amin'ny teny Kristy. Amen. Resaka finoana. Resaka finoana zay ry havana no votoatin'ny torotenitsika amin'izao maray izao. Resaka finoana. Manontany ianao ny tompo. Manontany ianao ny tompo. Avy aiza io finoanao io? Avy aiza io finoanao io? Dia misy mare an'izany ry havana. Dia mety ianao hoe fa avy aiza ahoana e? Zange mino e? Manontany ianao ny tompo e? Avy aiza ny finoanao ry havanao? Avy aiza ny finoanao? Ny valiteny valiteny tokana andrasan'ny tompo aminao dia hoe tompo fantatrao fa ny finoko dia avy amin'ny toroteny. Tompo fantatrao fa ny finoko dia avy amin'ny toroteny. Raha finoana marina fa tsy finoana sandoka. Raha finoana marina apiditra any an-danitra ry havana dia hoe finoana avy amin'ny torotena na finoana avy amin'ny fiainoana ny torotena. Fanontaniana ry havana. Fahamarinana voalohany dia izao. Rehefa tonga aty am-piangonana ve ianao dia miaino torotena. Mampiomehibe le fanontaniana, fa apetraka aminareo le fanontaniana. Rehefa tonga aty am-piangonana ve ianao dia miaino torotena. Sa mipetraka eo amin'ny dabilio fotsiny. Sa sanatr'izany. Zao moa ny etsikefitsika mamikatona ny fiangonana. Sa rehefa miangona ny fiangonan-kafa dia iny ianao mivoaka fa tsy mazaka ny toroteny tahaka le andevy tsy tamanao tranony raina, na iny ianao mivoaka mangaladia vokasikara. Miaino toroteny ve ianao rehefa tonga aty am-piangonana. Misy olona manko ry havana, rehefa tonga aty am-piangonana dia rehefa fotoanan'le toroteny dia izao varimbarina izy. Nareo anenge mitantara hoe arianina paster atao matory foana mandritra ny toroteny. Nareo mitantara an'izany, zany ka mahita an'izany. Zay dia tsy mihaino toroteny izy. Zay ny zavatra. Tonga aty am-piangonana ve ianao e? Hiaino toroteny. Misy indray miteny aminay hoe pastera, ga tsy tohizana intsony le fandiniana le fitondran-tena ao an-tranon'Andriamanitra, satria verina indray le olona milalo telefona, le miseur fa manao Facebook sy ny karazana. Ny atoron'ny zareo dekona moa le faritra fanaovana an'izay. Aza moa le dekona vaovao le andeny vaovao raha nana fahasaina hiteny hoe mihaino toroteny. Misy olona zany tonga aty am-piangonana ry havanao tsy maheno toroteny. Ary mahavariana ahy ato sy anekava variana mihitsy ry havana. Rehefa fotoanan'ny toroteny ohatran'izao, rehefa misy namana ohatran'izay repéreko eo kaikinao, tsisy toroteny vana, asa zay ataony, asa zay resaka ataony hoe mandritra ny toroteny, fa tena matsiro sy matavy. Zay ny zavatra. Tonga eto izy tsy miheno toroteny ry havana. Zay zany. Zay le fanontaniana. Mihaino toroteny ve ianao rehefa aty? Manarak'izay hoe mihaino toroteny ve ianao ka tena hoe manana intention
hitady an jesosy isaky ny miaino toriteny manana intention avana hoe hitady le vaovao mahafaly ny famonjena rehefa miaino a toriteny ozy izy le mpitoroteny anankiray zay mahavarina nge ozy izy mahavarina ozy izy misy olona ary ny olombelona zay maha-olombelona azy tena hitanao zao hoe mangetaeta ara-panahy dia azoarina izy amin'le olona fanenenao eny amin'ny arabe tena hoe mangetaeta ana sasatra dia mantaninao aiza re mety misy rano soiano anao fa re misy anina fatsakana afaka misotro rano ianao dia makany amin'le fatsakana izy fa tsy manana intention hisotro izy tsy ataontsika hoe misy fahavoazana ihany ty olona ty na ohatra zany hoe nona etsepetetsy misy mpivaro mofo misy boulanger makao izy nefa tsy mividy nefa manambola ivitiana misy olona zany tsy miprêter attention am'le toriteny misy olona tsy manana intention mihitsy hitady ny famonjena hitady an Jesosy io penona an'le toriteny ry havana misy olona ndray tsy meny toriteny izy ry havana misy olona ndray tsy meny toriteny izy fa zao ny ao an-tsaina na izany izy ampitoroteny ao dia efa toe-tsaina anakina sy anohitra mampalahelo gasy zany izy io ry pastera tenin'Andriamanitra koa ka miteny an'izao etsetra tsy ampy an'le fanekena sy le fahatsoran'ny fony zaza lazainy Jesosy hoe anotoazy ny fanjakany lanitra manafatra antsika ny tompo ry havana an'io ianao rehefa mieny toriteny dia hoe tompo fonany am'izay hoe didoako rehetra fonany am'izay fisehoka hoe besaina manatsaina nanao zao sy nanao zao fa meo antoem-pony zaza io penona sy toriteny omenao avany an-danitra an'io zay le izy ary farandry havana ndraindray le toriteny tsy masoa fa mba niaino ihany le olona ry havana fa zao vao tonga le amenina dia adininy le toriteny satria possiblement tsy manana le volonté hoe isaina hoe fa tena lasin-tsaina anao isaina an'izay tenenina teo dia ozy izy le mpitoriteny anankiray namaofin'ity Romanina 10:17 mieny toriteny eo le olona ozy izy fa zao sasana ohatra manana fiainona na finoan'ny lolo papillon inona le finoan'ny lolo na le papillon ozy izy le papillon mandeha izy tety voninkazo izy mandeha izy dia maketsy am'le rose tsara tare izy maketsy am'le tournesol izy maketsy am'le zao teteza dao le voninkazo fa tsy finoana na fiainon'ny tantelo izy le tantelo mandeha dia eo izy dia hoe alainao zay tokony alaina dia koan'le izy dia ao magazine eny eo ry havana dia lasa tantely tondra amaminy finoan'ny lolo papillon fiainon'ny papillon ve fiainony ho tenin'Andriamanitra ka hita tokoa ianao any amin'ireny étude biblique mihaino conférence etseroa manaraka fivorian'ny mpivavaka atseroa ry havana fa zao tsy manao hoe fiaino na finoan'ny tantely migoka zay tokony goana dia mitahiry azy eo aminao misaina azy dia mamokatra amamina ho anao mamokatra amamina ho an'ny namanao miaino toriteny venao ka manana finoana miorina amin'izany toriteny zany dia tena toriteny mahana efa lazaina teto matetika ry havana le mpitory filazantsara kalazala hoe D.L. Moody M2ODY nitsorovavolombelona izy nisy fotoana ozy izy mivavaka dia mivavaka ho an'ny finoana ary za le mivavaka ho an'ny finoana io izy mba hanana finoana io dia mba hoe
nino sy nanatena fa mba ndray andro any dia latsaka avy any an-danitra ary latsaka ty amiko zany hoe finoana zany dia akasika hanazava fa zao izy jamais nahazo valim-bavaka hoe tonga atao amiko ny finoana hoy ty mpitory filazantsara kalazalaty dia ndray maka ozy izy napahitan'ny tompo aho ty romanina 17 ty hoe ny finoana dia avy amin'ny fiainona ny toriteny ary ny toriteny a dia avy amin'ny fiainona ny teniny Kristy tsy nivavaka intsony aho izy izy ho an'ny finoana fa hoe sokafako ny baiboliko dia nivakiko ny baiboliko ny anarako ny baiboliko nankatoavako ny baiboliko dia nanana finoana ary ny tombo mandrakizao amin'ny finoana ry fiangonanao raha finoana tsy miorina amin'ny toriteny ny finoanao dia finoana pokaty zany ary finoana tsy apititra anao any an-danitra sao dia diso hevitra ianao fa hoe sao dia finoana miorina amin'izay hoe fomba mpianakaviana dadan'ny dadanay paster ny anay evangelista dadatoanay mpiandry ka manantenenao anana finoana tsy ariavanao tsy miorina amin'izany ny finoana sao dia mieritreritra ianao finoko aloha pastera za mihaino antoko-pirotra zao mihaino conférence mihaino mpitoroteny a mamaky mijery VCD évangélika tena hoe manetsika ny foko tsy ariavanao tsy finoana miorina amin'ny émotion sy ny sentiment zany hoe finoana mampiditra any an-danitra zany tsy finoana ihany koa miorina amin'ny hoe nofy sy fahitana tsy feratsika ny fahasoavan'Andriamanitra fa raha finoana miorina vision miorina amin'ny nofy ny rêve a tsy finoana maripoditra zany ary hitantsika tamin'ny faranteo raha hoe finoana miorina fotsiny amin'ny fahagagana dia ohatran'ny Simona mpanao otsy tamin'ny herinandro a finoana tsy misaraka amin'ny filanjavatra zany avana zay ny fahamarinana voalohany hoe finoana miorina amin'ny toriteny ve finoana hoe finoana miorina amin'ny toriteny ve finoana zao fahamarinana faharoa ry avana ary ty zaraiko aminareo inaranay eo amin'ny étude biblique ty romanina toko voalohany ry avana jerentsika romanina toko voalohany andininy fahadimy zay manana baiboly dia miara-mamaky amiko a zay nandraisany fahasoavana sy ny maha-apôstôly anay hahatonga fanekena ny finoana ho voninahitry ny anarany any amin'ny jentilisa rehetra nahazo fahasoavana sy fanendrena ho apôstôly ny apôstôly Paoly a dia hoe aninona hahatonga fanekena ny finoana hahatonga fanekena ny finoana second manao ny hoe pour amener les païens à l'obéissance de la foi pour amener les païens à l'obéissance de la foi fanakalo mifampizara miadevitra mimpandinika sy mpitoroteny avana manao hoe fa izany taloha e finoana sany fakatoavany ny Jakoba amiteny hoe finoana tsy arahana asa dia maty zany hoe finoana taloha fa arahana asa ny Petera indray tsy nita ny finoana fa nandalo teny amin'ny ranomasina amoron'ny ranomasina Galilea teny Jesosy dia teny izy hoe andao ataoko mpanara-tolona tonga dia nakatoa avetrany ry havanao tsika tsy andany andro iteny hoe finoana sasy ny fakatoavana ny taloha fa tsy misaraka ireo e tsy misaraka ohatra raha mijery vola ianao ato ny finoana ato ny fakatoavana fa finoana tsy izy fakatoavana zany malahelo milaza aminao finoana tsy izy fakatoavana zany a dia finoana sandoka ary finoana tsy apiditra anao a any an-danitra zany azao ny problème sarotra be le makatoa satria tsy fantatro zy akatoavana mba mihany toriteny any ianao fa rak'le ohatra lazaintsika teo tsy mitady an' Jesosy ianao tsy mitady taridalana ho amin'ny famonjena sy ny fiainana ianao dia malaky vizany ianao tantara le pastera anankiray zay ry avana hoe ndray maka ozy izy zay ozy izy any ambanivohitra mipetraka
tendray maka ozy izy a io le alika kelinay ozy izy misy bitro somary bitro be nandalo ohatran'izay ozy izy de vao nandalo le bitro ohatran'izao de lasa izy nanenjika azy izy manenjika azy iny vovo excité be vovo de le tahaka le raiky koa ozy izy a le alika kely voisinay nahita le alika nay niazakazaka ohatran'izany de nahita naheno azy mivovo lasa nanenjika fihinany zavatra nitranga ozy izy inona ny zavatra nitranga teny an-dalana janona de miverin-dalana daholo le alika ny voisinay fa le alika ny arery nanenjika hatramin'ny farany an'le bitro a hitany nandalo teo de manontany le paster araky ny hevitrareo ary nahoana no nijanona teny an-dalana ary miverin-dalana mihitsy azy le alikany voisin tsisy nahita le valiteny le fiangonana sao ny valiteny ozy izy sao ny valiteny ny alikako ozy izy no nahita n'le bitro ary fatany hoe inona no enjehany fa ny alikany voisin tsy nahita le bitro fa nahita le alikany mivovo fotsiny de nanaraka ka tsy nahita le bitro de vizana maro ny pino resaka pinontsika riavana maro ny pino ohatran'izany faly be amin'ny paster izy de andeha iangona faly be amin'ny namana izy de andeha iangona mahita sipa vaovao izy de miova fiangonana manaraka ny sipa vaovao any fa tsy mahafantatra an' jesosy tsy mahita an' jesosy izy teny an-dalana vizana satria tsy nahita an' jesosy tato amin'ny baiboly riavanao tedavo ao amin'le toriteny jesosy tedavo mitoroteny izy dia mora aminao zany hoe fanekenany finoana zany de azonao antoka zay lovanao mandrak'izay any an-danitra ary hitondra fifaliana aminao zany ary ho mpizara teny fifaliana ianao satria hita amin'ny fihetsikao hita amin'ny fiainanao hita amin'ny teninao fa tena miaina na hita n'le mpamonjy anao milaza ny fifaliany famonjena zay zany le hoe fa ny finoana de avy amin'ny toroteny finoana de avy amin'ny fenoana toroteny de ahoana le tapany faharoa izy ny apôstôly paoly amin'ny romanina 17 ary ny toroteny kosa de avy amin'ny teny Kristy ary ny toroteny kosa dia avy amin'ny teniny Kristy riavanao mihainy toroteny ianao kanefa zao ny fanontaniana apetraka ny tompo aminao eto amin'le tapany faharoa toinona ny toeran'ny teniny Kristy ao amin'ny fiainanao raha tao mihainy toroteny ianao aty an-danitra toa inona ny toeran'ny teniny Kristy ao amin'ny fiainanao eo nareo dekona aperinasa eo nareo futur dekona fanekena voalohany de hoe azoto hivavaka amaky soratra masina hianatra soratra masina ho atsika fiangonany toa inona ny toeran'ny teniny Kristy ao amin'ny fiainantsika rehefa manana an'le fanekenany finoana ianao riavana ary zay ihany rehefa manana an'le fanekena finoana ianao a le obéissance de la foi zao ny vokatr'izany voalohany ary zay ny fahamarinana manaraka lasa intime Jesosy ianao lasa intime lasa namana intime lasa sakaiza akaiky lasa sakaiza tsy foiny lasa sakaiza tena tiany ohatran'izy telo lahy teo anivony 12 tena tiany ianao a lasa intime ny Jesosy ianao zay ihany riavanao ny olona intime Jesosy satria sakaiza ny intime ary manao azy ho sakaiza intime namana akaiky zay ihany no manome ny toerana sahazany teny Kristy ao am-pony sy ao amin'ny fiaina zay ihany riavana
manontany ianao ny tompo manontany ianao raha ny tompo hoe no le fanekena ny finoana tsy nazavaina tamintsika teo dia afaka miteny venao hoe intime Jesosy intime-ny Jesosy ianao arasy fotsiny ara ny tadidinao androany ingany alohany zay fotoana ekipin'ny masonao ananatoky ianao ary hiteraka fifaliana aminao fahafantarana hoe raha ny amiko indray dia intime Jesosy ary havana intime Jesosy satria zany ry havanao satria no zany no programany Jesosy ho antsika ry havanao ary zany no hitondra fifaliana lalina sy maharitra ho antsika zany hoe intime Jesosy zany iotra ny olona intime rehetra rehefa intime le fifandraisana totra zay koa ny amin'Andriamanitra avelan'Andriamanitra hijery ka hanakatra an'izay ompony ianao ahita le fiainana be ahita le fitiavana be ahita le fahasoavana be ahita le fitahiana be tsy manapataperana omany ho anao satria intime ianao velariny eo anatrehanao ny fony ry havana ary satria koa intime ianao dia ianao mamela azy mba hijery zay omponao ary raha faly ianao mijery ny ompon'ny Jesosy ry havana mety menatra ianao fa zany le olona manana faneken'ny finoana lanjary famati-piti tamin'i Jesosy lasa intime tsy menatra izy mamelatra eo anatrehan'ny tompo a fony feno falitoana feno faratsiana ary faly izy mamelatra an'izany eo anatrehan'i Jesosy mba ho diovon'i Jesosy ry havanao zay zavatra hoe sakana amin'izany fifaliana sy amin'izany fiadanam-po zany fa zao ny olona intime Jesosy ry havana dia hoe vokatry le fanekenan'ny finoana lazaina teo dia mila manokana fotoana aminy ary iny tsy vitantsika iny tsy vitantsika ninonina emploi du temps antsika tsy manam-potoana ho an'i Jesosy tsika tsy manam-potoana na ny olona ambony indrindra na ny olona atao ambany indrindra fiarahamonina asa moa zay emploi du temps ministre fa tsy haiko tsara fa ngamba koa mety mavesabesatra ihany ala fa tsisy manam-potoana ho an'i Jesosy zany e na ministra na tsy ministra ry havana tsisy manam-potoana ho an'i Jesosy zany nefa rehefa dinianao ny fiainan'i Jesosy ry havana rehefa dinianao ny fiainan'i Jesosy tena hoe nanokana fotoana maharitra izy nanokana fotoana maharitra izy hitokanana amin'ny ray nanamboatra fotoana izy hitokanana amin'ny ray ary taka ny zavatra nitranga tamin'i Jesosy tsy azotsika angery havana iny tsy azotsika rehefa manana zay relation d'intimité zay ka hoe manokana fotoana ho azy mahery le finoana ambolen'ny tompo amintsika le finoana vokatry le fiainona toroteny sy mifankatoavana toroteny a fa ampitombony afermisiavany zany finoana zany ry havana mba hoe finoana aparitra tsika hatramin'ny fara zany finoana zany fa zao i raha malala fa tototritsika fa manampitrotraka koa ny devoly halany devoly ary zavatra kendreny aoko zany ny tsy ananantsika zany moment d'intimité amin'i Jesosy sy amin'ny raintsika any an-danitra zany dia tsika rehefa tenen'ny pastera na tenen'ny tompona ndraiky ary ianao toko mba hiarivavaka andeotsika mba hianatra tenandra ka zao pastera aza mitentsony hoe ka zao pastera fa sao dia sanatriny ny devoly mame argumentanao ary mampiteny anao satria izy ny faly rehefa tsy mamatrika rehefa fitaombavaka reny anao satria tsy tanteraka le intimité anao amin'i Jesosy ry havana manokana fotoana ho an'i Jesosy manokana fotoana bebe kokoa ho an'i Jesosy ry havana ikolokoloina zany intimité zany anamafisana orona no finoanao ary zao aoka tsy ho diso hevitra isika fiangonana ry havana tsara be le fomba atsika hoe za zao fa tsy meniran'izao tontolo zao tsony tsara be le fomba atsika hoe za zao ny hainy conférence tsara be le fomba atsika hoe za andeha mba hijery film évangélike na CD évangélike na hoe hainy toroteny amin'ny YouTube tena tsara be zany fa zao aza mieritreritra ianao fa vitatreo le moment d'intimité anao amin'i Jesosy ry havanao aza mieritreritra ianao fa vitatreo zany
rehefa vita avy jerenao film dia sainy le film, sainy le toriteny teo, sainy le toriteny teo, dia anotany hoe manontany tena hoe inona tompo no afatra ho amanokana androany, ary afantaranao an'izany le afatry ny rainao, ndany ianao miditra amin'ny efitrano mangina, dia ndany ianao mitokana, dia ndany ianao mitokanao, dia azo ny tenin'ny Kristy ianao ry havanao, azo ny tenin'ny Kristy avy amina sakaiza tena ty, avy amina namana intime, manana intimité amin'i Jesosy ianao ry havanao. Fahamarinana faharoa farany eto am-pamaranana ry havana dia izao: ianao izay manao zava-dehibe zany intimité amin'i Jesosy zany, raiso ho sarobidy toy ny volamena io tenin'ny Kristy io. Angena rosonok alefaso kely le logos le remaza fa rehefa miteny ny soratra masina ry havana, rehefa miteny ny soratra masina dia aseo kely le remaza fa rehefa miteny ny soratra masina hoe fa ny finoana, koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny kosa dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Mino aho efa zatra io tsika hisotro fitiavana, ty baiboly ty natao logosn'Andriamanitra, logosn'Andriamanitra, tenin'Andriamanitra, parole de Dieu. Fa rehefa miteny eto ny apôstôly Paoly, rehefa miteny eto ny apôstôly Paoly hoe ny toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy, izy tsy miteny hoe avy amin'ny logos ny Kristy, fa miteny izy avy amin'ny rema ny Kristy, avy amin'ny rema ny Kristy. Efa nazavaina teto tamin'ny fotoanandro fa hoe le logos dia le tenin'Andriamanitra amin'ny akapobeany, tsara vakiny sy ny tahaka izany, tsara ianarana ary tokony ianarana. Fa le rema indray mahasamihafa azy amin'le logos dia hoe le teny omeny Jesosy aminazy, amin'ny mpanompo manokana, amin'ny vanim-potoana manokana ao amin'ny fiainana, teny manokana sahaza ny vanim-potoana manokana ana-mpanompony anankiray. Asa misy eninjato sy arivo tsika eto zao ngamba dia hoe misy possiblement 1600 rema azotsika eto zany zao, satria samy mahazo rema, samy miaino le logos, fa samy hafa le rema. Men'ny tompo na dia hoe fiangonana ray, mpitoriteny ray, perikopa anankiray. Ry havanao, baziny rehetra rehetra io rehefa miaingany amin'le hoe fa ny finoana dia avy amin'ny fiainona toriteny, ary ny toriteny kosa dia avy amin'ny reman'i Kristy. Ataovy antom-bavaka manomboka anio, mangataka rema amin' Jesosy. Ataovy antom-bavaka manomboka anio ny mangataka ka mahazo rema amin' Jesosy. Dia azonao antoka fa tafahoana marina tamin'le sakaiza intime anao, tamin'le hoe fitoam-bavaka izay nataonao iny. Io rema io rehefa miteny Jesosy hoe tsy nofy ihany no iveloman'ny olona, fa inona teny rehetra izay aloka amin'ny vavan'Andriamanitra, tsy miteny izy zay logos rehetra aloka amin'ny vavan'Andriamanitra, fa zay rema rehetra ampisakafoanana ny fanahintsika zany. Ary mila rema isan'andro isika, dia miovaova isan'andro ny circonstance mpiainantsika, ary fantatry ny tompo zany manomana rema izy ry havana, manomana rema. Ary dia hoe io rema io tsy tahaka an'le logos, io rema io tsy dia mifantoka loatra aty, tsy mivatana loatra aty amin'ny saina akory ka hoe fakafakaina ohatran' izao sy tahaka izao, fa le rema iny mivantana ny fotsika izany, mifanahintsika any, mamelombelona le finoana, mamelombelona le fitiavana voalohany, manome toky antsika ny amin'izany hoe fifandraisana velona sy intime amin'Andriamanitra zany. Ary rehefa mahazo rema ny mpino anankiray, dia eo no anambaran'Andriamanitra aminy mazava sy programa mpiainany ho azy. Raha samy afaka baka amen'Andriamanitra rema izy momba ny orientation,
raha samy mpitovy men'andriamanitra rema sy eo amin'ny vadiny raha samy piny etsetraetsetra men'andriamanitra rema torolalana ho amin'ny fiainany anambarany izany fahasoavany anambarany izany fitiavany izany riavanao manaona ny intimité-nao amin'ny tompo manaona ny fotoana atokanao ho amin'ny tompo manahoana nylanja ny tenin'andriamanitra eo amin'ny fiainanao anatin'izao famaranana zao tantarana petsi-po momba ny hoe fitiavana mpanompon'andriamanitra anankiray ny teniny tany a Vietnam nitranga ny tantara tamin'ireny guerre naharitra firimpolo taona reny ry havana dia nisy maramila américaine kristianina any amin'ny camp de prisonnier any amin'ny nord Vietnam communiste inona zavatra nitranga les prisonniers zany les prisonniers asaina manana le corvée reny zany dia ny azy ny corvée ratsy indrindra mialatsiny amin'ny fitenenana zany fa zay moa le tantara hoe mamafa ny cabinet le commandant le camp de prisonniers izy voatendry amin'izany tena kivy tanteraka izy tria le cabinet any ambanivohitra tena firetra be reny dia zao inona zavatra nitranga tsy maintsy nakatoy izy ry tsy maintsy nakatoy izy inona zavatra nitranga manadio le cabinet izy manasa sy ny karazany dia mahita taratasy izy ao anatin'le cabinet dia jereny le taratasy amin'le mpanadiovana azy dia hita fa ravina baiboly no hitany ao ampiasainy le commandant le camp famafana tena alainy le ravin'le baiboly tsy niteniteny tamin'izany izy na alainy le ravin'le baiboly teny dioviny le ravin'ny baiboly dia isan'andro il s'est porté volontaire pour faire la corvée des toilettes ny commandant satria isan'andro izy dia nahita ravina baiboly any amin'ny firenena communiste ateo ary dia zay nazahoany rema isan'andro ary zay nazahoany rema tamin'ity romanina toko 10 ty hoe zeminois dia tsy homenatra tsy angaya tsy nijerina logos fotsiny zany hoe ao amin'ny romanina toko 10 misy an'izany fa tena hoe tenin'le sakay zany intime tenin'le ondry zay mahafantatra ny feo an'le mpiandrondriny ary inony tanteraka amin'ny teny hoe ianao tsy homenatra ary tsy angaya ianao mino io ry havanao tianao ny tompo tianao tompo ary dia hoe tiany ianao anana ny tena finoana amin'izay dia le finoana miorina amin'ny toroteny satria ny toroteny dia avy amin'ny remany Kristy ho aminao fahasoavan'ny tompo amen